zay ny amin'ny fanjatony maro ihany koa ireo mpitsidika ny banky BFSG nisy moa ny lalao izay nikarakarain'izy ireo ary ny alady lasa teo no nanatanterahana ny fisarihana ny anaran'ireo tsara vitana. Totosa omaly toloakandro teny Tanjombato ny lanona fisarihana ny loka ho an'ireo mpitsidika tsara vitana ny Tranoeva tazomy BFSG. Fantatra taorian'izay fisarihan'izay ary fa Ramatoa Rakotomavo Naly ary ny Ainina Sambatra no nahazo ny loka faharoa dia nifampidirina internet mamaim-poana mandritry ny herintaona. Ary Andriamatoa Rakotomahenina Rivo Rachel kosa no nahazo ny loka voalohany dia Blackberry Curve 9360 sy nanafina ny hafaliam-pony ny lehilahy. Fatifaly nahazo ny loka zany so raha vita be ny banque privé na nomeny fanomezana ary afinaritra hoe mahazo zany aloha mahazo tena mahazo manam-panantena fa sady mikatra foty ahoana nampiasainao le telefony le finday zao ampiasana amin'ny rasirasira satria miasa no tena dia ampiasana dia mikatra foty ihany koa. Fahombiazana no azon'ny BFSG amin'ny akabeny nandritra iny hetsika izay nitoto saina teny Tanjombato iny. Nahatratratra amin'ny 570 tokoa ny mpitsidika ny Tranoeva nitazomina nandritra ireo 5 andro nisy ny hetsika. 570 tamin'ny andro roa voalohany natokana ho andro mpandrarà ary nahatratra 500 kosa izany nandritra ny andro farany nisy ny hetsika. Saika nahalianareo mpitsidika avokoa ireo tolotra natokana amin'ny BFSG izay misy fianambidy hatramin'ny 30 jona ho avy zao. Isan'izany ny crédit à la consommation soa feno sy ny crédit immobilier soa honenana.